efa ndresaka ny zava-misy eny anivon'ny commune izay antsika dia maro ny foto-drafitrasa tsangana ao amin'ny commune Ivato ao manazava ny antony nanangarana ireny foto-drafitrasa ireny moa ny commune Ivato no bentanan'ny commune Ivato zany nanazava moa ny tenan'izany fa dia natao anakakezana tranony vahoaka no antony izy ireny. Afaka fotoana fohy dia ho vita tanteraka ilay foto-drafitrasa ao amin'ny commune Ivato entina anakakezana sy anamaivanana ny fahasahiranan'ny mponina ao amin'ity commune ity. Teo aloha tany Ambohidratrimo ireo mpaka fisotronono manodidina ny Arivus dia eto Ivato izy ireo afaka fotoana fohy. Teo aloha tany Ambohidratrimo ireo mpaka fisotronono manodidina ny Arivus teo amin'ny commune Ivato no naka izany dia ho tsy lany fotoana intsony izy ireo fa ao amin'ity commune ity ihany no aka izany. Anakaiky ihany koa ny fandoavana ny sara ny jirama, ny trano-piatoana mama ary ireo zava-baovao maro. Ao anatin'ny fotoana fohy dia hiditra amin'ny fitokanana ireo zava-bita ato anatin'ny commune Ivato isika. Manoloana ny commune moa dia misy box 240 izay azo vana amin'io ny be antitra amin'ny resaka fisotronono. Eto an-toerana zany no anaovana izay efa misy moa midinika amin'ny ambaratonga samihafa ahafahana manatanteraka izany. Eo ihany koa ireo toerana ireo dia ahitan'ny mponina ato Ivato zava-baovao maro samihafa izay andrafitra ireo boxa ireo. Isan'izany moa eto an-toerana nandoavana ny assurance mama, ny jirama, eo ihany koa ireo tsena maro samihafa. Ny momba ny tsena lehibe moa dia ny tompony ndraiky mpanjakana toy ny ministre de gouvernement efa nanambara fa ikarakara ny tsena lehibe eto fa izay zakan'ny commune kosa no tanterahany. Akoatra io foto-drafitrasa lehibe io dia efa maro ihany koa ireo lalana efa vita sy izay efa andalam-pahavitana amin'izao. Ny tanjon'ny commune Ivato ny ahatonga azy ho commune filamatra eo amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay.